Lehilahy lehibe roa amby efapolo taona no lehibe indrindra ary zaza efa-bolana no zandriny indrindra no foraina nandritra ilay famorana faobe tao amin'ny fokontany Ifaty, Mangily, Amboaboaky ary Tsingoritelo, Beravi, Ambalaboy ary Tsivinoy, komina Belalanda, distrikany Toliara voalohany. Holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony holazaina fa mialohany izany aloha dia toy ny mahazatra ary tsy miova aza adino ny miabon'ny sainantsika, aza adinona ihany koa ny manao zay man video no ny farany dia apetrahony commentaire. Ndeha ary hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny filazanany zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny vaovao malaza avy any amin'ny komina urbaine Antananarivo moa dia nisy fanalana ireo mpatory andalambe teny amin'ny manodidina Beoririka mba hamerenana ny fandriampahalemana sy ny fahadiovana eny amin'iny faritra iny. Izany moa ny vaovao avy any amin'ny komina urbaine Antananarivo koa dia zarainay aminareo rehetra ireto sary hitantsika reto moa dia sary manambarany amin'izany rehetra izay voalaza izany. Amin'izao fotoana izao moa dia malaza ny resaka fifidianana ben'ny tanàna koa dia tsy hainy tsy resaka mikasika an'izany. Komina Ambohimasoa moa ity resantsika manaraka ity. Kandida ho fidiana ben'ny tanàna mihisa roa tsy miankina no efa nanatitra antotan-taratasy tao amin'ny Oveka Ambohimasoa. Dia ny kandida Andriamanantena Fanja sy Andriamatoa John ity farany izay efa avy ben'ny tanàna lefitra tao amin'ny komina Renivohitra ny Ambohimasoa. Marina moa fa misy komina 12 mandrafitra ny distrika ka mbola andrasana hanatitra ny antotan-taratasiny ao amin'ny Oveka any antoerana. Izany moa ny vaovao avy any amin'ny komina Ambohimasoa koa dia zaranay ny mikasika an'izany fifidianana ho ben'ny tanàna izany. Mbola resaka fifidianana ben'ny tanàna hatrany raha araka ny loharanom-baovao izay navokany Kolo TV moa dia tsy mavitrika ny kandida ben'ny tanàna manerana ny distrikiny Manakara amin'ny fametrahana ny antotan-taratasy na dia efa manankaiky aza ny fotoana farany amin'ny fanaterana izany. Ny antony izany moa hoy ireo kandida dia noho ny fanasarotana ireo antotan-taratasy ilaina amin'izy ireo. Mbola kandida roa araka izany no nanatitra hatramin'ny tolakandro tamin'ny 2 ora teo no eo ny kandida Rakotondrahaja Ramarolahy Julien izay mirotsaka ao amin'ny komina Ambanivohitra Manjarivo, distrikany Manakara sy Tsirimanambison Clément kandida ao amin'ny komina Ambanivohitra Manakara. Izany moa ny vaovao avy any Manakara raha araka ny loharanom-baovao izay navokany Kolo TV. Mahafinaritra anay ny mizara izany aminareo rehetra ato mba ahatonga ianareo araka ny zava-misy naiza naiza izany. Ndeha ary isika hilaza zavatra manaraka indray izay tokony holazaina sy ireo rehetra izay tsara ho fantatra. Fa ity manaraka izay holazaintsika ity moa dia anisan'ny tena nahoraka ny tamin'ny androany mikasika ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Hajaina Marc Ravalomanana. Tsy afaka mirotsaka ho kandida Marc Ravalomanana satria tsy nekeny Oveka Tanaville ny taratasy firontsako fidiana ho ben'ny tanàna any Andriamatoa Marc Ravalomanana noho ny tsy fananany ny 211 bis na hoe certificat de régularité fiscale. Raha jerena sy asian-resaka ary fakifakena ny fanehoan-kevitran'olona be dehibe tao anatin'ny tambanjotra manoloana ity vaovao ity moa dia teny tokana angamba ny malaza izy ireo. Tena malahelo mafy ny mpankafy any dada, tena malahelo mafy ny mpanaradia any Andriamatoa Marc Ravalomanana noho ny izao vaovao izao ary tena vaovao mampalahelo ho any izy ireo. Ny sasany raha te moa dia tezitra mafy ka sahy maneho ny fanehoan-kevitra ny hoe ninareo tsy fitiavana no lehibe indrindra fa tena tahotra tokoa no lehibe indrindra hoy ireo zay malahelo mafy ka naneho hevitra nanoloanany ity vaovao mikasika any Andriamatoa Marc Ravalomanana ity. Fa nanoloanany io fandavana any Andriamatoa Marc Ravalomanana io dia tsy nangina izy fa nanome hafatra ary toy izao ny hafatra izay nomeny ho an'ireo mpanaradia azy sy ho an'ireo zay mpankafy azy. Fandavana ny antotan-taratasy firotsahanko fidiana ben'ny tanàna any Andriamatoa Marc Ravalomanana ka hoy izy hoe tsy nekeny seniny maha-kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra ny tenako sy ireo mpanolo-tsaina miaraka amiko koa satria tsy nomeny teo anivon'ny sampandrara momba ny hetra certificat de régularité fiscale na hoe 211 bis aho hoy hafatra izay nomeny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy hamela irery izao zava-mitranga izao anefa isika fa hiady hatramin'ny farany satria zony olom-pirenena iray ny mitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna misy azy.
Rehefa voalazany Andriamatoa mariky ravalimanana moa izany rehetra izany ka notsipihiny manokana ny hoe ka tsy misy tokony hanakanana izany finiavana izany na amin'ny fomba ona na amin'ny fomba ona, matoky sy manantena ny tonony arivo aho fa hiasa miaraka isika ary ho antananantsika no mahatonga atsika hijoro atramin'ny farany. Izany moa ny hafatra izay nomeny Andriamatoa ravalimanana manoloana ny izao fanakanana azy, manoloana ny izao fandavana ny firotsahan-kofidiny izao. Zay moa ny mikasika any mariky ravalimanana, zay ihany koa ny vaovao mikasika any Andriamatoa filoha teo aloha fandeha isika hijery kely ny fihetsika mahafinaritra izay navoaka na haingona ambinina. Ity solombavambahoaka ity moa dia anisan'ny solombavambahoaka izay tena mahafinaritra ary tena mahay miaina, mahay miaramonina amin'ny ireo olona rehetrarehetra ary tsy ahitana fanambonintena ny fihetsika rehetra izay avoakany. Haingona ambinina moa no anarany araka izay efa nolazaiko teo, hoy izy hoe mifanome fintana fa tsy mifanome trondro, hoy hafatra izay nomeny. Natonga izy nilaza an'izay zavatra izay moa dia nohony izy nanampy ny mpiarabelona, nanampy ireo olona izay tena sahirana, nividianany charbon ireo mpivarotra charbon ary nividianany lakôly ireo mpanao kiraro, nividianany mangahazo ihany koa hamidy ireo ekipa izay mpivarotra mangahazo. Ka izany indrindra natonga izy niteny hoe manome fintana fa tsy manome trondro. Ary rehefa vita moa izay rehetra izay dia nitafatafata amin'ireo mpanosika kalesa ihany koa ny tenany, ka nifangatahany ireo mpanosika kalesa dia ny hoe mangataka izy ireo mba tsy ataony bajaj fiantsonana ny eo amin'ny toerany izy ireo. Mifanasoa sy mifanampahatrany hoy haingona ambinina raha ny afatra izay nomeny manoloana ny ireto fihetsika mahafinaritra izay nasehony ireto. Tsisy tsiny tokoa ary tena mendrika tehaka raha izao fihetsika izay navoaka na haingona ambinina ity, satria vahaolana maharitra no tadiavina fa tsy vahaolana eo no eo, nefa ny ampitso dia mbola ho sahirana ihany. Isaorana manokana ity solombavambahoaka ity ary maromaroa toa azy satria anisan'ny tena mazoto izy manampy ny mpiarabelona ary araka ny targetany raha temo ny hoe manome fintana fa tsy manome trondro, ka vahaolana maharitra no tadiavina mba tsy hampisahirana ireo mpiarabelona. Ny hamaramparanansika ity video anankiray ity dia ity sary mahafinaritra ity, sarin'ny Andriamatoa filoha hajaina mambahoaka Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Mahafinaritra ity sary ity koa dia zaraiko ary ity ihany koa ny hamaranana ity video anankiray ity. Raha ity filoham-pirenena ity no dinihina dia aleo tsy manana filoham-pirenena intsony zahay fa ity dia tena efa ampy anay satria tsy nisy filoha izay tena tia vahoaka nohony ity filoham-pirenena anankiray ity. Nohony zany dia sambatra ny vahoaka malagasy manana ny Andriamatoa Andry Rajoelina fa tena izy tokoa no nandrasan'ny malagasy hatramizay, izy tokoa no nandrasan'ny Madagasikara efa elaelaka, androany tojo azy isika koa dia isaorana manokana Andriamanitra andriananahary. Fa mariky ravalimanana izay tsy nakena kosa dia mahereza filoha mariky ravalimanana, mahereza ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa dadana hoe mariky ravalimanana. Zay koa ny namarina ny video atsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manantena anareo no mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa veloma vetivety fa sy veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.